zao a zano candidat mpanjakana zano candidat orange azarez eto ane tsy misy mandraranao e mba afaka mamoaka hoe mandraranao iteny an'izany hoe za candidat mpanjakana manimba sofina amin'rareo de mieritreritra mihitsy fa nisy décret zany navoaka ny conseil des ministres namoaka hoe ireto ny candidat fanjakana voatonona ao anatin'le izy zay teneniko hoe savy ilay olona voatonona sy le olona manonona tsy mahalala mihitsy hoe inona dikan'le famaritana le fanjakana fa tokony hoe manao fanambarana ny indray mandeha manala ny tena ny fanjakana farafaharatsiny farafahakely raha iteny hoe isy famaizany disqualification hoe de ho za alefaso mifampelezakevitra reo fa aza manao resaka mandanjiro mbola mizirizira trany solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro filoha-hevitra na teny miaram-pirenena mijoro manohana ny Arlala Ramanantsoa tamin'ny fihetsika izay azo sokajiana ho fandikan-dalàna tamin'ny farany herinandro lasa teo. Raha ny amin'ny Augustin Andriamananoro dia tsy mahadiso an'ny candidat Arlala Ramanantsoa ny filazany hoe candidat mpanjakana izy satria tsy misy lalàna andrara azy iteny an'izany. Ho an'ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina kosa dia fandikan-dalàna tanteraka ny filazan'ny Arlala Ramanantsoa azy ho candidat mpanjakana ary manameloka tanteraka ny fahanginan'ny fitondram-panjakana fahanginan'ny CNI vao miara-maleo tena misahana fifidianana manoloana izao fandikan-dalàna izao. Fandarana kitsipo tao amin'ny televizionna Kolo TV no fintinitsika eto. Vahiny roa samihafa no nasaina ny voalohany tamin'izany solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina avy ao amin'ny fanoherana. Ny faharoa solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro filoha-hevitra na teny miaram-pirenena faritany Analamanga. Mpanao gazetiny Kolo TV Yves Richard no nandrindra ny fandarana. Ndao ary. Ny mpoma fitondrana dia mbola mametraka trano fa tsy fandikan-dalàna ny fivoizan'izy ireo. Candidat volomboasary hoe candidat mpanjakana izy ireo. Ho an'ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro dia tsy manana olana tamin'ny filazan'ny candidat Arlala Ramanantsoa hoe izy rery no candidat mpanjakana, izy rery no candidat volomboasary. Raha ny manokana dia tsy misy mahadiso an'ny candidat Arlala Ramanantsoa fa ny ankabetsahan'olona no diso fandraisana tsy mahafantatra ny teny ambara. Raha zavaina tsotsotra dia zao candidat miara-dia amin'ny fitondram-panjakana no azo lazaina azy amin'ny fomba hafa araka ny fanazavan'ny Augustin Andriamananoro tamin'ity fandarana ity. Ekena ho izy fa tena manimba sofina tokoa ny filazana hoe candidat mpanjakana izy fa tsy tokony asiana olana izany. Ny fantanezana apetraka ao a everiko angamany fa somary sarpady ihany ny amaly azy hoe eny na tsy. Izay angamba le fiteny hoe candidat ny fanjakana zany hoe candidat an'ireo olona ao anatin'ny fitantanana. Zay angamba malazalaza koa fa somary manimba sofina ohatra hoe candidat mpanjakana satria ny fanjakana tsy manana candidat zany. Ny candidat ny fanjakana tsy manana candidat zany. Ny antony dia tsotra. Ny fanjakana dia ohatrandretra ihany izy. Rehefa misy ny fifidianana toytoy a dia mametraka nantsony ny neutralité de l'administration zany hoe tsy mitanila ny fanjakana fa izy rehetra mpifanina fa io kosa tsy manakana ny tsiraray raha everina io ma resaka marketing io izay ny serasera hoe mety ho tombony kokoa rehefa milaza fa zany eny nahazo ny tsodrano ny fitondram-panjakana zany eny candidat afaka hitondra fampandroana satria raha ny amin'ny toerana rehetra zay alentsika amin'ny distrika maro eto Madagasikara tsy afenina Andriamatoa Richard Iva fa ny olona rehetrarehetra dia mieritreritra fa izany candidat miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany dia candidat afaka hitondra ny fampandroana ny fotona amin'izao satria manana ny teti-bola esana ary mety ho avaram-patana indra akaiky volany ka inona ho no maharatsy an'izany fa ny fitenenana an'izay fotsiny araka ny indrindra mety manimba ny sofiny maro le satria mety alay-panahy ianao hiteny hoe ny fitondram-panjakana ve zany dia manana candidat. Ankoatr'izay manaiky ity solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro mpanohana ny fitondrana ity fa tena tsy manana candidat tokoa ny fitondram-panjakana. Fa kosa tsy azo lavina fa misy ny candidat izay efa nisafidy ny hiara-dia amin'ny fitondrana toa ny Arlala Ramanantsoa izany. Namaly ny antoko fanoherana mivantana i Augustin Andriamananoro izay mivoy isan'andro mivoy ny disqualification miantso ny CNI andray andraikitra. Eto dia masamilaza i Augustin Andriamananoro fa tsy misy antony tokony anaovana disqualification an'ny candidat Arlala Ramanantsoa satria tsy candidat mpanjakana izy na dia teo aza ny fivoizana zany resaka zany. Proof fa tsy candidat mpanjakana izy ny voalohany tsy misy décret nanendry azy ho candidat mpanjakana.
raisina ohatra filoha-pirenena premier ministre sy ny sisa dia tsy mbola namoaka didim-panjakana na nendry azy ho candidat-panjakana. Arak'izany tsy misy antony na nyray azy ny tokony hanafoanana ny firotsako fidiny ary Lala Ramanantsoa ho candidat ben'ny tanàn'ny Antananarivo. Ho an'ireo avy amin'ny fanoherana izay mivoy izany resaka disqualification zany dia tsotra no nambaran'ny Augustin Andriamananoro. Alefaso ny fampelezan-kevitra reo fa aza mivoy izany resaka izany fa mandany jiro. Na mafisy indray mandefa tsy misy lalàna mandraran'ny candidat ary Lala Ramanantsoa itony tena azy ho candidat-panjakana. Eto ane tsy misy mandraranao hoe mba afaka mamoaka hoe mandraranao iteny an'izany hoe za candidat-panjakana. Angamba mety tokony fotoana zao atsika hoe ampiditra andiny vaovao indray angamba eo amin'ny lalàna fehezorana sy ny sisa mikasika ny lalam-pividianana fa ny fanambarana hoe candidat-panjakana amiko aloha afaka mijeritsika angamba iny lalàna favavoro manjary antsiray teny an'izany fa tsy midika akory zany fa candidat-panjakana ianao. Mila mazava matsy de tsony fotondram-panjakana amiko de ny exécutif zany hoe miainga avy any amin'ny filoham-pirenena ny gouvernementa zay no mamoaka ny didim-panjakana. Ireo zany amiko raha tsony hoe fanjakana ny olona mamy fahefana ka raha fa miteny ianao candidat-panjakana amiko zany araka ny teniny anina toko hoe misy amin'ny mahatonga andra somary marantona manimba sofina amin'rareo de mieritreritra mihitsy fa nisy décret zany navoaka ny conseil des ministres namoaka hoe ireto ny candidat ny fanjakana. Zay kosa aloha raha nisy de araka teny koa hoe za misy nitondra any amin'ny seny hoe ty décret ty tsy mety ty zavatra ty anticonstitutionnel ty fa mbola tsy nisy ngamba ny décret tsy mbola nisy didim-panjakana nanendry candidat manendry mpitantana ambony manendry mpitondra amina organisme rattaché misy zany zavatra ary mazava tsara fa ny olona voatendry anatiny reny hoe fitantanana hoe au fonction de l'état na directeur sisisa tsy afaka mihitsy izy mijabajabaka amin'ny raharam-pividianana fa mety mahatonga disika aviation fa ny candidat zany zavatra izy. Raha ho an'ny sombam-bahoaka Mamra Benirina dia tsotra fandika-dalàna ireny fihetsika ireny. Tsy misy lalàna miaro an'ny candidat ary Lala Ramanantsoa manao ireny fihetsika ireny ka tokony elohiny lalàna izy. Andraisana fepetra raha lazaina fomba hafa. Ny zavatra matsikaiky amin'ny ity toedra raha ity dia zao. Inena tao ny fivoizana resaka hoe candidat-panjakana mba entina andresena lahatra ny vahoaka. Nefa fantatry ny rehetra tsara fa ny fitondram-panjakana dia tokony petraka amin'izay hoe tsy momba ny atsy sy tsy momba ny heroa. Ny zava-misy ankehitriny dia zao minia mangina ny fitondram-panjakana. Ny tena marina dia zao raha tena diso tokoa ny resaka novoizin'ny candidat ary Lala Ramanantsoa dia tokony handiso an'izay resaka izay ny fitondram-panjakana ho ity solombam-bahoaka ity. Hatreto dia tsy mbola nahinona feo ny fitondram-panjakana enina dia ny seni izay miandraikitra ny fifidianana azy. Midika izany ho izy fa matomangina dia manaiky fa misy ny candidat panjakana. Raha raisiko tsara ny tenin'Andriamantoa filoha lefitra teo dia lasa laza zavatra tsy tokony olona zaina ilay candidat mba tsy tenenako hoe sao dia misy fanahiniana ihany sao dia misy fironana tiana hapoitra ihany eo amin'le fiomanana ao anatin'ny fifidianana satria raha ohatra ka tsy nisy raha ohatra ka raisitsika hoe misy fahadisoana iny nisy tsy nety iny miandry zahay miandry sika miandry ny mpanaraka ny raharam-pirenena hoe iza no nanao fanamariana raha ny antony nananganantsika ny seny nananganana ny vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana dia ny ialan'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny fifidianana ary fantatsika tsara fa ny antoko politika na mivondrona toko politika na ny olona mirotsaka amin'ny tena manokana ihany no afaka miteny hoe manana candidat fa ny fanjakana sady efa niala tamin'ny fitantanana fifidianana mazava ho azy tsy anana candidat mihitsy kanefa nylazain'ilay candidat fa iza ny candidat amin'ny fanjakana aiza ny fanamariana aiza tokony ianao démenti ny fanjakana raha tsy marina zany fa rehefa tsy manao démenti ny fanjakana dia zay zany marina zay nasena ny tenen'ilay candidat araka ny voalaza teo hoe candidat natoko iny a candidat napetraka iny fa tsy mahaleo tena ary akoatr'izay a raha ohatra ka tsy zay le izy dia tokony seni koa no anao fanamariana zay ny tena andrasanay zay ny tena andrasany rehetra satria na tiatsika na tsy tiatsika dia mifanohitra amin'ny fotokevitra sy ny fomba fiasa amin'ny fananana fifidianana mangarahara izany zavatra izany ary anjarany seni ny manao ny fanairana farafaratsiny fanairana ozy a mba tsy ho tenenako hoe fanasaziana na fandraisana fepetra zay mifanaraka amin'izany.
resaka fangatahana ny fanafoanana ny firotsako fidiny Arlala Manantsoa dia miankina amin'ny seni tanteraka. Efa ampy ny porofo ny tokony hanafoanana ny seni ny firotsako fidiny Arlala Manantsoa amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Fa kosa izany rehetra izany dia miankina tanteraka amin'ny voamiera maleo tena misana fifidianana dia tsy iza zany fa seni. Taoko hoe solombavam-bahoaka ao anatiny antoko misy anao isan'ny mangataka amin'izao fotoan'izao tonga dia disqualification avy hatrany makasika an'ity candidat Irmary ity taoriana ny tranga ny farany herinandro toy iny manahoana ny fahitanao an'izay tsy mbola ho tokony ho tonga ao anatin'izay ve fa mbola tokony amendrika ilay famerana angatahanao any Androany. Araka ny voalazako teo efa mifanohitra amin'ny foto-kevitra sy ny prinsipa hitantanana ny fifidianana iny zany hoe tsy misy lalàna afaka miaro an'iny fihetsika na fiteny natao iny efa ivelany lalàna mba tsy tenako hoe efa mandika lalàna mihitsy iny zay ny mahatonga anay mangataka mihitsy hoe tokony ho tonga amin'ny disqualification zay kanefa ny teny atao hoe fanamariana fanairana na dia zay fotsiny ary anjara ansiony le fandraisana le mesure le fepetra les sanctions io fa ny fanjakana zay voatonina ny fanjakana ilay fanjakana mihitsy voatonina sa ve hoe ilay fahamaritana ny atao hoe fanjakana no efa tsy fantatra intsony fa le fanjakana mihitsy voatonina tao za zao raha voatonina amina zahatra tsy mahakasika tena iono ao dia amaly hoe tsisy idirako zany fa matoa zany tsy misy le fanamariana avy amin'le fanjakana voatonina dia misy fiombona kevitra ao anatin'le izy. Mbola namafisy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina fa tokony manala ny tenany ao anatin'ity raharaha ity ny fitoram-panjakana indrindra fa tokony anao démenti na mandiso ny resaka novoizin'ny candidat Arlala Manantsoa. Hatreto dia minia mangina ny fitoram-panjakana ary zany rehetra zany dia mampiseho fa tsy misy intsony ny neutralité de l'administration. Raha tena mbola misy zany tsy fitanilana zany dia tokony aseho ny fitoram-panjakana izany. Tsy maintsy notapahany solombavam-bahoaka Augustin Andriamanan'Ora ity fanehoan-kevitra ity satria hitataratra ho izy fa to manao forcing ity solombavam-bahoaka ity anery ny fitoram-panjakana anao démenti. Ary zany zavatra zany dia mitovy tsy misy valaka amin'ny zavatra nataon'ny Ravalomanana ho izy nanendra ny tojo Ravalomanana isolo azy rehefa tsy navelany fitoram-panjakana irotsako fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo. Karazana forcing ny nampidirana ny tojo Ravalomanana zay tsy misy dirana amin'ity resaka ity fa novoizin'ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamanan'Ora zany mba anapahana ny fanehoan-kevitra. Fanjakana voatonina ao anatin'le izy zay teneniko hoe sa ve ilay olona voatonina sy le olona manonona tsy mahalala mihitsy hoe inona dika le famaritana le fanjakana fa tokony hoe manao fanambarana ny indray mandeha manala ny tena ny fanjakana farafaharatsiny farafahakely. Le izy anie monsieur député itsika tsy hoe sanatria ifandrirotra eto raha oroitina daholo mantsy le izy ny anareo zao dia ny candidat ohatra zao dia afaka ampitina koa ny zay hoe ny anareo ne zany dia hoe candidat familial le tsisy maharatsy an'izany amiko satria etsy le vovonina firaisakina tia le antoko ty Madagasikara fa raha ny zavatra hita mitranga dia ny dadany zany hoe Andriamatoa Zaitsika ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana zay lehibe ny antoko rehefa tsy afaka androtsaka izy dia tsy ny antoko zany no mba afaka nanana sy fa hoe dia rehefa tsy za dia ny zanako azonao le izy za tsy manana olana amin'ny zavatra zay fa le izy zay zavatra rehetra ho atao ka hoentintsika roitina ka sy ny sisa lasa mampisavo amiko zany fotoana izao andao tsika hifatoka amin'ny fampielezan-kevitra raha ohatra ka iroitsika ohatra ny tsy fantatro any hoe candidat mpanjakana tokony teny fitoram-panjakana fa tsy lany eto ny androtsika satria tsy hanala ny tenany mihitsy ny fanjakana tsy hoe tsy mbola nisy hoa zany anao efa miteny aminao zany efa atao anatin'ny exécutif fa ministre mpitantana ny gouvernement ny gouvernement afaka manendry olona ho mpitantana ambony amin'ny firenena au fonction de l'état fa ireny tsy afaka mihitsy mijabajabaka amin'ny raha mpifidianana miteraka disqualification. Raha ny haino sy nanaraka ny fanehoan-kevitry solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina ny mpanao gazety Yves Richard dia natsikaritra fa to ohatrany mametraka ayay amin'ny seni ny avy amin'ny fanoherana mahitsy ny fanontaniana matoky an'ny seni ve ny avy amin'ny fanoherana ny valiny dia tsotra hatreto ho ity solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina ity dia mbola mametraka soritra ny seni ny tokony tsy atokisana azy raha tsorina ho ity solombavam-bahoaka ity dia tsy azo atokisana ny seni ary betsaka ny porofo azo tsapain'ny tanana fa ny zava-misy dia miezaka miditra mandray anjara amin'ny fifidianana ny avy amin'ny fanoherana satria
zay no anisan'ny fitaovana andresen-dahatra ny seny anara-dalàna. Ohatra raisina amin'izany dia zao ny avy amin'ny fanoherina ho izy dia miezaka manantona ny seny foana, manome toromarika, fanitsiana ary mampafantatra ireo seny ny tsy fetezana rehetra nandritra ny fifidianana mba anatsarana ny fifidianana amin'ny tsaratsara kokoa. Izany rehetra izany dia tsy midika fa matoky ny seny zato isan-jato ny avy amin'ny fanoherina, fa kosa atao izany rehetra izany mba ampihenana ny tsy fahatokisana azy ireo. Ahoana nefa lay seny amin'izao fotoana izao io seny iny karakara ny fifidianana filohan'ny pirenena, fifidianana solombavam-bahoaka izay isany ataoko hoe nitondrahanareo tsikera tamin'izany fotoana izany, manana fahatokisana amin'io seny amin'izao fotoana izao io ve ianareo? Efatra ny amin'ny taona 20 raiky amby 20 zay no efa niteny hoe tsy ampy ny fahaleovantena io seny io ikarakara fifidianana, tsy fifidianana filoham-pirenena ihany fa ny fifidianana rehetra. Antoko politika sy vovonana politika ireo izany ngamba no miezaka manatona ny seny voalohany indrindra ary matetika indrindra ary mametraka manao fifanarahana amin'ny fametrahana zay na dia hoe rafitra vonjy maika na ifanampiana ny eo amin'ny asa mba ialana amin'izay tsy fifampatokisana izay satria ny fototra ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia tsy mifampatoky ny mpisehatra rehetra ny fifidianana, ny antoko politika, mpikarakara fifidianana, ny candidat, mpifidy, mpisehatra daholo ireo. Fa mba ialana ampianana izay tsy fifampatokisana izany dia izahay no anisany miezaka manatona ny seny ary mamaly koa fanasany seny avy hatrany mba ahafahanay miteny hoe tsy mety ity le niteneninay rehefa misy zavatra mitranga satria efa hita ilay letrezana ilay hoe le ataoko hoe fanatanterahana le andiam-pifidianana rehetra tsy misy fijerena ny antso zay ataony Andriamatoa Mamarabenrina aza miolakolaka ianao fa ndao hitsitsika maninona lay seny zany ho any Androany mitanila ve sa manahoana? Seny hatramin'izao fotoana izao dia mbola sahanay no miteny fa mbola tsy azo vitikina. Raha iverenana ny fanehoan-kevitra Augustin Andriamanan'Oro dia zao izy dia mijoro hatrany fa tsy fandikan-dalàna ny fihetsika izay nataony Arlala Ramanantsoa ary ity solombavam-bahoaka ity anisan'ny niatrika izany fampelezana hevitra izany tao amin'ny efitrano mikatona. Ny tena zava-misy ho izy dia karazana serasera ireny entina anitonana ny vahoaka, karazana marketing entina andresen-dahatra sy anintonana ny vahoaka ironana amin'ny fitondram-panjakana. Ary anisan'ny novoiziny ihany koa tsy fahadisoana izy ireo ny fivoizana hoe dia mahazo famatsim-bola, dia moramora kokoa ny anatanterahana ny fampandrosoana ny tanàna ny Antananarivo ho ity solombavam-bahoaka ity. Araka izany dia tsy mandiso fanantenana ny vahoaka ny miaradia amin'ny fitondrana satria moramora kokoa ny fiara-miasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana araka ity voalazan'ity solombavam-bahoaka ity. Tsy izay le mbola tianao tohizana lay serasera fanao lay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao lay hoe zay miaraka amin'ilay fitondram-panjakana lay fanjakana fohibe no mahazo avarapatana kokoa ianao teo manahoana mbola tianareo voizina ao anatin'izay zany lay makasika an'izay tompoko? Ny hoe avarapatana anie tsy hitako izay tena maharatsy an'izany zavatra izany ny akaiky volany no fitenenana fenoarina ary tadidio fa rehefa hoe isy fiara-miasany be ny tanàna ny fitondram-panjakana zany ny anao mazava tsara fa misy ataoko hoe rubrika na tendribola izay miakin-doha amin'ny fanjakana fohibe ny fanatanterahana zavatra zany ny asa fotodrafitrasa majinika atao anivon'ny commune sy ny sisa dia tsy tena hoe manana fahaleovantena tanteraka ny commune kasika ny zavatra zany fa miankina amin'iretsika hoe vina fampandrosoana amin'ny ankapobeny na ny politique générale de l'État ny fitondram-panjakana zay mipaka eo anivon'ny district mipakatra any amin'ny commune no ahafahana manateraka ny zavatra zany ka inona moa no everiko hoe maharatsy raha toka hoe ny fitondram-panjakana no manosika anao hoe ento ty tanterao ty hivina fahamandrosona ity ohatra zao raha mitenitsika voalazanao teo Andriamatoa fa ny candidat ankehitriny ny candidat ankehitriny anie raha miaraka fitondram-panjakana efa mazava fa efa nisy ny politique générale de l'État zany vina fampandrosoana amin'ny ankapobeny zay efa nametrahana tetibola zay efa voafito eo anivon'ny gouvernement ireny no tanterahana eo anivon'ny commune dia ina moa hitako zay maharatsy an'izany. Eto am-pamarana dia zao araka ny naratsika teo dia tsy miova hevitra ny mpanohana fitondrana dia tsy iza zany fa Andriamatoa Augustin Andriamanan'Oro ary arovana hatramin'ny farany ny endrikendrika ny fandikan-dalàna zay nataony candidat zay natolotra izy ireo avy amin'ny vovonana Irmar. Etsy andaniny kosa dia
tsy miova hevitra ary mbola mahita trano fa fandikandalana ireny fihetsika nataon'ny candidat Arlala Ramanantsoa ireny ka mitaky ny fandraisana fepetra entitra de entitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana indrindra fa avy eo amin'ny vomiera maleo tena misana fifidianana raha lazany fomba fa dia avy eo amin'ny CENI arak'izany tsy manana fahefana ny avy amin'ny fanoherana anafoana ny firotsako fidiny Arlala Ramanantsoa izany rehetra zany de miankina tanteraka amin'ny CENI ho antsika zay mpanaraka toedraram-pirenena dia mahatsikaritra tsara fa tsy andray fepetra ny CENI raha mbola fomba fiasan'izy ireo nandritra n'izay fotoana lavalava nahateo azy ireo izay tamin'ity fitondrana ity arak'izany rehetra zany dia andrasantsika eto ny mety ho toyny ity toedrara ity ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy zay amin'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray